ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahabantsika riavako malala tratryty talata fa avalan'ny folo ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny salamo faha 150, salamo faha 150 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, salamo faha 150 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mitoetra ao amin'ny fitoerana izay any avy indrindra dia monina eo ambanin'ny ariky ny tsotoana. Izao lazan'i Jehovah hoe fialofako sy baty ireo fiarovanao ahy izy, ary Andriamanitra izay itokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandrosa. Ny volony elany no hanarony anao, ary ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsibika manidina noho ny andro, na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mety-tao vovonana. Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamalinany ratsy fanahy. Satria ho ianao, Jehovah, ianao no ariko, sady nataonao fonenanao ny avy indrindra, dia tsy hisy loza hanjo anao na aretina nakaiky ny lainao. Fa izy handidy ny anjeliny iny aminao mba hiaro anao amin'izay rehetra ilainao. Eny an-tanany no hitondrany renenao fa ndao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao, ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny mena rana no mitsahinao. Ray masonao hanamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ireo salamo lehibe izay mampiorona ny nino amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ny salamo faha 150, tahaka ny salamo faha 320 izay mampitodika antsika hatoky ny fiarovan'Andriamanitra. Raha ohatra ka mijery amin'ny lafiny maha-olombelona fotsiny tsika ry havako, dia resy lahatra fa ny olombelona maha-olombelona azy dia mahatsiaro hatrany am-piandohana fa manam-petra. Toetra mandeha ho azy ao anatin'ny olombelona ny fanahiana, satria manan-tsaina izy, dia mieritreritra izy, dia mamakavaky izy, dia mahafantatra ny tenany izy, ary mahafantatra koa ny manodidina azy. Ny zava-manan'aina hafa dia tsy mahafantatra ny tenany ary tsy mahafantatra ny manodidina azy. Tsy menina izany fahafahana hamantatra ny manodidina azy izany, fa ny olombelona ihany amin'ny zavaboary rehetra no nomen'Andriamanitra fahazava-tsaina ahafantatra ny manodidina azy, tahaka ny hoe miovaova ny toetr'andro, tahaka ny hoe mihamangatsiaka izany andro izany, tahaka ny hoe mihamafana izany andro izany, hany ka manjary mahafantatra no antsoina hoe loza mitatao ny olombelona, mitatao amin'ny tenany sy mitatao amin'ny fiainany, na ny fiainan'ny olona manodidina azy. Ary manoloana izany fahafantarany manodidina azy izany dia fantany koa ny fetrany, fantany koa ny hoe hatretry ny zakany, hatretry ny tsy mety aminy, hatretry ny mampangirifiry azy, hatretry ny mamparary azy. Ary noho izany dia manjary tonga ho azy ao anatin'ny olona ny fitadiavana, fiarovana amin'ireny zavatra maro samihafa ireny. Fitadiavana zavatra hiankinana na hery hiankinana. Ary izay mahatonga ny Blaise Pascal ny teny manao hoe ny olombelona dia zavaboary nataon'Andriamanitra hivavaka. Izany hoe tokony mandeha ho azy ao anatin'ny olombelona ny toetra hivavaka, satria fantany fa mila hery manohana azy izy, fantany ny fetrany, fantany fa tsy amin'ny alalan'ny heriny no ahafahany manohitra ny loza mitatao izay manodidina azy, ary fantatry ny olombelona amin'ny saina mazava fa tsy tonga ho azy akory ny zavatra rehetra izay manodidina azy. Raha ohatra ka olombelona misaina sy mieritreritra tsara izy ka ao anatin'ny fahazavan-tsaina no andinihiny zavatra rehetra, dia tokony resy lahatra izy fa tsy tonga ho azy akory izao rehetra izao.
ary zay rehetra namboatra ary zay namboatra izao rehetra zao dia lehibe lavitra noho izy. Ny olombelona zay avaram-pianarana indrindra, ny savant, ny physicien, ny mathématicien, ny olona avanana maro samihafa de miara-resy lahatra fa tsy hoe zavatra tonga ho azy akory na ny fisian'ny olombelona na ny fisian'ny zavatra rehetra manodidina ny olombelona, ny saina mieritreritra ary misy lôjika mipetraka ary misy lamina zay tsy hitanavanavana, misy hery mitondra zay tsy hitanavanavana. Ho an'ny tsy mpino moa de tonoiny fotsiny hoe hery le izy, fa ho an'ny mpino de tonoiny mpino hoe Andriamanitra io hery io. Ary dia raha toa ka mijery zany toe-javatra zany isika dia toy ny toetra mandeha ho azy ao anatin'ny olombelona hoy isika teo, ny fitadiavana hery ankinana, fitadiavana izay hery azo ianteherana ao anatin'ilay tebotebo manoloana ny fetra sy ny tebotebo manoloana ny loza mety mitatao. Amin'ity Salamo 120 dia mazava ny safidin'ny mpino ao amin'Andriamanitra no iankinana, ao amin'Andriamanitra no hanovozana izany hery iankinana, ao amin'Andriamanitra no ioarana izany fetra mety tsy ho azo ioarana zany. Dia misy lafin-javatra vitsivitsy azy zay asehon'ny Salamo 120 toko ho atsika momba an'io Andriamanitra zay iankinantsika, ianteherantsika ary azotsika ianteherana amin'ny fotoana rehetra satria tsy Andriamanitra lavitra antsika intsony izy, tsy Andriamanitra tsy takatry ny saina intsony izy, tsy Andriamanitra antsoina koa ara tahaka ny sampina, tahaka ny tromba, fa Andriamanitra tonga eo afovoantsika tamin'ny alalan'i Jesoa. Andriamanitra eo akaikintsika, mahafantatra antsika tahaka ny ahafantarany mihoatra lavitra no ahafantarantsika ny terantsika aza no i Jesoa zay efa tonga niara-monina tamintsika. Dia raha toa antsika ka mamaky ity Salamo 120 ity havako dia mahita lafin-javatra roa na telo lehibe zay ahatsapantsika ny fiarovan'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia miaro antsika amin'ny arety mandoza ny Andriamanitritsika. Tsy de vaovao loatra akory zany raha ohatra ka mamaky ny Baiboly isika, tsy de vaovao loatra ny fiarovan'Andriamanitra ny olona amin'ny aretina. Raha ohatra ka mijery amin'ny saina mazava tsika teo isika de resy lahatra fa eo amin'io atmosfera iainantsika io de tsy hoe rivotra mahasoa ny olombelona daholo akory no anatin'io atmosfera io, tsy hoe oxygène mahasoa ny vatan'ny olona daholo akory no anatin'io atmosfera io, fa misy karazana mikraoba, misy virus isan-karazany, misy bakteria isan-karazany, misy vovoka, misy particulana singa maro isan-karazany tsy hitan'ny masontsika ary nataon'Andriamanitra tsy ho hitan'ny masontsika mihitsy zany zavatra rehetra zany eo amin'io atmosfera na io rivotra iainantsika io. Fa ny mahagaga de zao, tsy zay rehetra mikraoba na otrikaretina miditra eo amin'ny orontsika sy ny vavantsika amin'ny fifohantsika ny rivotra akory de miteraka ho aretina ho antsika. Ary dia izay no mahatonga ny hoe feno aretina, mikraoba mety miteraka aretina mihitsy eny manodidina antsika. Ary dia eto ny mpanao salamo na adia mbola tsy nahafantatra ny tantaran'ny bacille azy izy, ny tantaran'ny virus ary izy dia nanana finoana tsotra fotsiny zao manao hoe Andriamanitra miaro ny olona amin'ny arety mandoza. Taona vitsivitsy lasa zay dia nanatrika ny arety mandoza lehibe isika dia ny Covid-19 ary fantatsika ny tebotebo tamin'izany fotoana zany satria tsika rehetrarehetra dia mbola nahatadidy ny hamafiny zany aretiny zany. Nefa endremana ahoana ny fitantanan'Andriamanitra antsika ankehitriny, marina fa nisy ireo avadina nodimandry sanatria tsy mamofy ny tamandry, fa te haka lesona ny aminy hoe ny tany mahantra tahaka ny Madagasikara, tany mahantra maro tahaka ny aty Afrika de betsaka ny olona nanany manao hoe ho ripaka hanapitrisany ny olona aty amin'ny tany afrikanina mahantra ho ripaky ny aretiny.
saingy marina fa betsaka ny maty mety mahatratra an'arivo ny analina netsiny fa izao indretsika mianakavy mbola velona trapamonjeny na dia resy lahatra raha ny siansa tamin'ny fotoan'andro fa haripaka betsaka iny aretina ny varanaretina na ny pandemian'ny covid-19 saingy izao tsy nahefy zany izy ny fanazavana siantifika mety betsaka ny azo atao betsaka ireo hypothèse nareo petrakevitra maro isan-karazany apetraka manao hoe ka satria zao ke ka satria zao ka satria zao fa ho an'ny olona manana an' Jesoa ho an'ny olona mino itony salamy fa raitsy am'y sivifolo tony ho an'ny olona mino an'Andriamanitra dia zao ny tompony miaro azy tamin'ny arety mandoza satria niaro ny olona nandritra tamin'ny tantaran'ny olombelona niaro ny olombelona tamin'ny arety mandoza Andriamanitra ary dia ny olona niaro azy ary mbola afaka miaro azy tia ny metoky etsika zany Andriamanitra fa miaro anao izy mety misy aretina nalovanao fa miaro anao Andriamanitra miaro ny fiarahamonin'Andriamanitra matotoy izao tsika dia manana finoana ary miankina amin'Andriamanitra manoloana ny zavatra maro zay enana isan'andro fa ny faharoa lehibe zay asehon'ny ity salamy faharaika amby sivifolo ity koa rehavako malala dia ny tsy fandriam-pahalemana andininy fahadimy tsy atahotra ny ororo ny alina ianao fantatsika am'izao andro enatsika izao ny olana momba ny fandriam-pahalemana ny hariva tebotebo tohotry ny tsomaraina tsony ny andro amin'ny alina am'maraina tohotry ny tebotebo rovina ny andro no hariva amin'ny hariva tebotebo ohatry ny tsomaraina ny andro amin'ny tahotra amin'ny fandrenesana vaovao isan-karazany tarihin'isy finonon'olona tarihin'isy pobasy tarihin'isy mandrezany mandrakariva tsy eto Madagasikara ihany io fa saika amin'ny toerana maro maneran-tany dia olan'ny fiarahamonina am'izao andro enatsika izao mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana ary raha misy asa vaovao niporatra atao anatin'ny roapolo taona ny roborobo atao anatin'ny roapolo taona dia ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany nataony reny orinasa privé reny dea ataontsika hoe agent de sécurité zay tany aloha dia saika ny orinasa lehibe no mampiasa azy reny miandro eo ambaravarana manao ny fandaminana fa sao dia efa saika ohatran'ny mandeha ho azy ny ametrahan'ny olona ireny amy toerana maro samihafa na natokantrano tsirairay fotsiny ary efa saika mandeha ho azy ny ahitanao ho kamera amy tanànany olona saika efa mandeha ho azy ny ahitanao ho lakolosy fanairana na feo fanairana amin'ny isa-tokantrano saika efa mandeha ho azy ny ahitanao fiarovana manokana fefy manokana misy herinaratra saika efa mandeha ho azy ny anaty poketrany olona na vehivavy io na tahak'izany misy fiarovana manokana manoloana ny herisetra saika efa mandeha ho azy ny ataontsika koa hoe ny mety ho fananan'ny olona fitaovabe ty fitaovana fiarovatena manokana mety misy basy fe sy ny tahak'izany zavatra vaovao zay nitranga atao anatin'ny roapolo taona farany raha zay tsy niainan'ny olona atao ve roapolo taona telopolo taona lasa marina fa nisy ihany zany saingy endrika maro samihafa tamin'ny fotoan'andro fa izao kosa dia mihamafy dia mihamafy ny tsy fandriam-pahalemana azary mampitebiteby etsika satria vao amy 5 ora sasany olona dia manity trano dia efa natokantrano rehavako malala eto any dia manamarina izany ny mpanao salama eto hoy ny tompo amy salama 7:20 haitsika amin'ny raha mpanao salama inao miaro toro foana nge-mpiambiny hoe raha tsy Jehova miambina ny tanàna noho izany dia manome toky atsika ny salama 120 fa fiarovana ao atsika Andriamanitra zay miankina amin'Andriamanitra tsy mangahiay ngamba misy mpanontaniana manao hoe ka hono pastera reny le marary reny ve zany tsy narovan'Andriamanitra matoa marary reny le olona tratran'ny herisetra reny ve zany Andriamanitra tsy pastera tsy narovan'Andriamanitra matoa tratran'ny herisetra fa ngamo reny olona reny tsy nivavaka ihany fa ngamo reny olona reny tsy tian'Andriamanitra ihany nahoana no tratran'ny herisetra eny tokoa fanontaniana mety hipetraka izany raha tsy efa napetraka mihitsy ary fa amin'ny lafiny zavatra maro amin'ny fiainantsika olombelona dia mety misy lavatra betsaka tsy takatra ny saintsika misy lafiny zavatra betsaka aneketsika fa manapetra isika misy lafiny zavatra maro zay tsy ahafantarantsika ny sitrapo ny atsipiriany momba ny sitrapon'Andriamanitra ny any azo antoka fotsiny dia izao tiatsika Andriamanitra
ka raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia ekentsika fa tsy manary antsika Andriamanitra, ary ny fomba fitondran'Andriamanitra na dia tsy takatra n'izay tsika ara dia tiantsika izy. No zany dia ho antsika ny ankapobeny, satria Baiboly dia mameno an'izany hoe prinsipa, dia mazava be ny ambaran'ny Baiboly, ny foto-kevitry ny Baiboly dia Andriamanitra miaro anao. Ka raha misy zavatra mitranga tahaka ireny dia izao mbola ao ihany ny fiarovan'Andriamanitra, fa tsy hoe tsy arovan'Andriamanitra akory. No zany dia eto ny salamo dia te hitaonanao hiankina amin'Andriamanitra. Afaka manao izay tokony atao rehetra nge ianao, tsy manakana an'izany mihitsy Andriamanitra, fa izao ny ankinanao sy ny itokinao amin'ny zavatra sy ny asan'ny tanan'olombelona ny tsy mety, fa miankina amin'ny herin'Andriamanitra, miankina amin'ny sandrin'Andriamanitra. Ny fahatelo sady farany izay entina mampahery anao ry havako malala dia ny fandrika maro isan-karazany, ny zavatra tsy ampoizina, raha ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao, tsy hisy loza anjoanao. Mety mpanjoantsika matahotra aretina isika, ny tsy fandriam-pahalemana, fa izao mety misy koa nge loza tsy ampoizina, mety misy zavatra tonga ho azy tsy ampoizinao, sanatrian'izany misy haitrano, sanatrian'izany misy loza mpifamoivoizana, sanatrian'izany mety misy zavatra tahaka izany izay mety mitranga atahoran'ny olombelona. Hitantsika andavanandrom-piainana izany hoe tary nisy fiarakodia nifandoana, tary nisy moto nifandoana, tary nisy trano niotsaka, tary nisy tany niotsaka, rentsika isan'andro izany, izay angatantsika fiarovana amin'Andriamanitra. Tsy ny tsy fandriam-pahalemana ihany ny tsy voafehintsika, tsy ny aretina ihany ny tsy voafehintsika, fa izao mety misy loza maro mampianjera antsika, mandreraka antsika, hitantsika andavanandro izany. Ny Baiboly dia maneho an'izany mandrakariva manao hoe na dia inona loza mitatao tahaka n'inona, rehefa eo Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra manjary miara-miasa ny zavatra rehetra. Ry havako malala, te hitaonanao atoky an'Andriamanitra ara ity salamo fahatsy amby sivifolo ity. Atoky an'Andriamanitra izany hoe miomana ianao, mikarakara teny ianao, mitsabo teny ianao, mitandrina ianao, fa izao tsy izay akory ny tompony teny farany, fa ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Dia matokiran'Andriamanitra miaro anao Andriamanitra. Izay no antony nanomezany zanany malalany hamonjy antsika ety amin'ny hazo fijaliana, miaro antsika Andriamanitra. Ary marina mandrakariva ny tenin'ny Isaia mpaminany natao anatin'izany tebotebo izany ny zanak'Israely manao hoe inona Andriamanitra, iza no hiaro anay amin'ny fahavalonay, iza no hiaro anay amin'ny arety mandringana, iza no hiaro anay amin'ny loza isan-karazany izay mety manodidina anay. Teo ny tompo tamin'izay mpaminany, lazao any zanak'Israely fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Koa hoalay Jesosy Kristy Tompo izay tianao, izay efa namonjy antsika tao amin'ny hazo fijaliana, efa nitondra antsika tao amin'ny hazo fijaliana. Izany Jesosy izany anie tsy mbola tsy ahafoana hasaraka anao, fa hitantana sy hampahery anao lalandava, ary ombanao, ary marina aminao ity mpanao sy ity tenin'ny mpanao salamo ity manao hoe tsy hisy loza anjoanao, na aretina nakaiky ny lainao, fa Andriamanitra nididiny anjeliny ho aminao. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao izahay, fa Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao. Andriamanitra mahafantatra ny fetranay, Andriamanitra mahafantatra ny fahalemenay, Andriamanitra mahafantatra ny tsy zakanay, Andriamanitra mahafantatra ny mombanay manontolo. Tsisy miafina aminao ny mombanay, tsy manafina n'izany raha teo aminao izahay, fa hitanao ny tsy zakanay, ny mafy aminay, ny mampahory anay. Misaotra Tompo amin'izao soratra masina novakiana izao, fa miaro anay ianao, ary mandidy ny anjelinao hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, mihetraketraky ny ratsy. Tompo, amin'izao herinandro izao dia mampahireza anay, arovy amin'ny hetraketraky ny ratsy izahay. Ataovy mitoetra manjakariva amin'ny fiadahana sy ny fifaliana izahay, ary izay asan'ny tananay izay hikelezana iay, ataovy ambinina sy arovy indrindra. Mametraka ny fiainana tsirairay avy amin'ny fahasoavanao izahay,
amin'ny asanay, amin'ny fianaranay, amin'ity andro ity misaotra tompony amin'ny ahafahan'ny zanakay izay manao CEP hoe vavaka ho an'ireny ondry kelinao ireny manao CEP. Reny angeja isoa no avinay, reny ho avin'ny fiangonanao sy ny tanindrazanay dia manapia azy ireny ianao. Efa endreny ireny ondry kelinao miatrika CEP ireny, hoe fahasalamana sy fifaliana. Manapia ireny ao indray aman-dreny amin'ny fitaizana sy fikolokoloana ny taranaka mba hanananay taranaka valina, taranaka indry, matahotra anao. Azo ny filazantsaranao ianteherana, hampielitra ny filazantsara izany. Dia meteza Tompo, anomenay fahasalamana sy heri-tanjaka hatrany. Arova izahay mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra. Antoana ianao Andriamanitra amin'ny fiainana. Misaotra ilay zanaka avana masina ao amin'io Jesosy nanaovanay zavatra izany. Amen.